Valomerabantsika tsirariavindray tsy tia lady maraina fa 7 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka manday ny teniny amin'izay ity maraina ity misaotra anao ihany koa izay miaino sy tsy tapaka ny fandraisan'ny tenan'Andriamanitra eto dia mitondra ambavaka anao mantraka rehefa izay aloha inderatsika ny amin'ny mofonainana io nefa dia vavakisika dia Tompon'Andriamanitra io raina mialany Jesosy Kristy ianao ary misaotra anao izay satria tsy kamboty fa manin'Andriamanitra izay mihaino zanany tokoa. Misaotra anao izay miaro anay amin'ny ratsy rehetra ary mijery izay maso ho anay. Misaotra Tompo mihaino fitarainanay, misaotra mamoky zavatsoa anay. Mamelà koa amin'ny tsy famendreanay satria tsy mendrika izay angataka aminao mba volenao fahazarana tsara ao anatinay dia amin'ny fikatsahana ny fahamarinana avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe katsaho ny aneho ny endrika Jesosy. Nalaina amin'ny Jaona 1:2-9 manao hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Indray ny fitiavana sy ny fikarakarana naseho an'Andriamanitra fa fony tsy mbola nangataka ny famindrapon'Andriamanitra koa isika dia efa vonona nandray an-tanana ny fanavotana antsika izy ity. Fankataovana tsy misy fepetra nefa ny takin'ilay dokotera lehibe amintsika. Tsirairay avy izao, tsy atsika ny mamantatra n'izay fanafody iraintsika. Ilaina fehezin'i Kristy manontolo na ny sitrapo na ny asa, raha tsy izany dia tsy afaka hisalovana ao antsika izy. Mety hevitra tahaka ny Nikodemosy tsika fa marina sy mahitsy ny fiainantsika sy ny fitondrantenantsika. Fa tsy ilaitsika ny mampietry ny fontsika na tsy an'Andriamanitra tahaka ny mpanota. Tsy maintsy mionona nefa isika fa tahaka ny fomba hidiran'ny lohan'ny mpamota amin'ny fiainana ihany no hidirantsika amin'izany koa. Tsy maintsy maty ny izao. Tsy maintsy ilaitsika ihany koa ny mitoky amin'Andriamanitra fa tsy mitoky amin'ny tenantsika. Izy manko no herintsika sy fanantenantsika. Ny finoana marina dia arahan'ny fitiavana. Fitiavana izay mandravona ny olana sy manandatra antsika ho ambonin'ireo zava-po nataon'ny Satana eny amin'ny lalantsika mba hanembatsembanana antsika. Arahan'ny fankatoavana koa ny fitiavana. Izao ny atao hoe tonga mpianatry Kristy dia hoe mandahan-tena ary manaraka an'i Jesosy na mora na misarotra. Mandrindrana ny varavarana tsy hidiran'ny avinavina. Mandrindrana ny varavarana koa amin'ny fitsiriritana, ny amin'ny fisalasalana ary koa amin'ny ota hafa izany hoe fandroahana ny fifandrafiana, fandroahana ny fankahalana ary ny asa rehetra mihitsy. Fandraisana an'i Jesosy ao am-po izany no tokony atao dia ilay malemy fanahy sy tsy miavonam-po sady miandry fatratra ny ampatosoantsika. Ry havana malala, Jesosy no modely feno sy tanteraka ho antsika. Lehilahy na ny vehivavy ihany koa izay manolokoly indrindra ny fitiavana an'i Kristy ao amin'ny fanahiny ary maneho tsara indrindra ny endrika Kristy no olona marina sy mendrika ary be voninahitra indrindra eo mason'Andriamanitra. Hoy ny Romanina 9:7 tapany by manao hoe vara misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mangataka aminao indrindra izahay mba hitoeranao anatinay, mba ho tempolo ny fahamasinanao tokoa izahay, mba hanananay ny toe-panahy sy ny toe-tsaina tahaka anao, ka ianao tokoa no modely eo amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen.